La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nikaltao en vidiny mirary. Vous présente Nivava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Notandren'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara androany ireo mpikambana miisa 3 anjarana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fantatra avokoa araka izany ireo mpikambana eo anivon'ny HCC eny Amboda. Jolaro no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana io ariva io teny Ambodimeta raha ny ango-baovao natao. Mikasana tanteraka fanafiana amin'ny tapy-adina sy nangalatra fiara izy ireo ka nenjehan'ny mpitandro ny filaminana. Miisa 30 ireo olona namoniany roa amby 37 ny olona vao marina avy mitondra ny valinaretina Covid-19 tato anatin'ny 27 ora. Araka ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Feno 10 taona androany ny hetsika fitakiana fahalalana izay notarihan'ny Monja John sy ny antoko monima tany amin'ny faritra Atsimo. 10 taona ateo aoriana mbola tsy tsatra ny tanjona hoy ny Monja Rondefo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoy ny fandrepan'ny Covid-19 any Brésil, olona mihoatra ny 409 no maty ny volana Martsa teo. Tsy mbola misy varany kosa ny fanaovana vaksiny any amin'ny toerana. Ny adidiny ireo vetrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia nitendren'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara androany ireo mpikambana miisa 3 anjarany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fantatra avokoa araka izany ireo mpikambana eo anivon'ny HCC eny Amboda Gaëtan Andretsilavo. Noraisin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara androany voalohan'ny volana Aprily ny titim-panjakana manindry ireo mpikambana 3 anjarany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ny voafaritry ny lalam-panorenana. Araka izany voatendry Erakotobe Andriamarijaona vololon'ny Rena Kristianina sy Razanatrainy Arson ary Mbalo Ranaivo Fidèle. Izy 3 ireo no anampy ireo mpikambana miisa 9 efa voafidy. Irasolon'andrasana George Merlin sy Nelson William izay solitena 2 avy amin'ny antenimieram-pirenena. Irojoniaina Ranaivoson Andriamaoly mpitsara sy Rakotoniaina Antonia mpitsara ihany koa izay solitena 2 avy amin'ny antenimieran-doholona ary Florent Rakotoarso sy Bakoly Ratovona Elinjafy solitena ny CSM na ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Fantatra avokoa araka izany ireo mpikambana miisa 5 andrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eny Amboda. Aorian'ny fianianana ataon'ireo mpikambana miisa 5 ireo tsy aivina ifidy izay ho filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ireo. Mialohan'ny anaovana ny famindram-pahefana eo amin'ny filoha vaovao sy ny filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarso. Araka ny hita tamin'ny lohatenim-baovao teo kosa indray dia Jolaro no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana io ariva io teny Ambodimeta raha ny angom-baovao natao mikasana tanteraka fanafiana amin'ny tapy-adina sy nangalatra fiara izy ireo ka nenjehan'ny mpitandro ny filaminana. Iarana tsy ny meloha fa mety izy sary matoena anatin'ny ity fanadidina manaraka ity hiona saina sy andro na tenaina. Hatairana eny androm-pona teny Ambodimeta sy ny manodidina ny ariva teo tokony tamin'ny 4 ora sy sasany raha naheno basy ny refitrefitra. Ny zavatra nitsanga teo zany izy efa fanenjehan'ny polisy avany zany zareo no sendra tazako teo dia fampitifirana teo moa zareo koa manana basy dia nanohatra izy dia nitifirany zareo. Efatra izy zany ndray tsy hita dia ndray azo velona moa ny anankiroa maty. Anankiroa zany maty voatifitra teo. Izany hoe ireo aloha tsy hoe avaizana fa ohatry ny hoe fanenjehana izy efa fanenjehana no somary tazana teo dia izay no nananazy teo. Zavatra hitako fotsiny zany dia efa mahita olona mitsipaka fotsiny aza mipetraka eto tsy manam-pony inona mihitsy dia efa misy olona 2 maty vao hoe inona ary le izy dia lasa izay miala teto. Fa malitifitra zareo
ohatry fa malitifitra za tsy nahita an'le hoe avy any fa dra le olona tifirina zany avy any atsimo avy any fa le tsy haiko hoe polisy ve le tamin'le 4-4 riny ny avy aty dia zay. Ny zavatra hitako teo zany dia efa tify basy fotsiny dia zay moa tsy mahafantatra ninina dia efa basy mifampitifitra be fa verina efa kilalao zany dia nitsoaka fotsiny avy eo zay zavatra hitako. jiolahy misa efatra nikasa anatanteraka fanafiana amin'ny Tampedina teto Antananarivo no nenjeh ny polisy avy amin'ny sampana adeloka be vava faefatra sy ny sagy ka teo Ambodimita no tratra. Nandeha fiara ny roa tamin'ireo olon-dratsy ary samy nitondra moto kosa ireo roa hafa. Ny famaliana ny tifitra teo ampitandro ny Filaminana sy ny jiolahy ka roa tamin'ireo olon-dratsy no maty teo no eo. Iray azo samybelona ary iray hafa naratra saingy mbola tafatsoaka ary karoy na ankehitriny. Raha ny angom-baovao azo atreto saika anakana sy andromba-pandrarà izy efa da ireto saingy niditra antsehatra ny mpitandro Filaminana no ny fahazahoana vaovao mialoha avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo ny amin'ny fisiana andian-jiolahy miodiody sy mikasa anatanteraka fanafiana. Io no antony nahatonga ny fidinana sy ny fanarahana ataon'ny polisy ka teo Ambodimita no voasakana ireo jiolahy ary ny fampitifitra tamin'ny mpitandro Filaminana. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny toy ny tiraharaha ity. Misa 30 ireo namony eny aroa amin'ny 37 n'olona vao marina fa mitondra ny valina aretina Covid-19 tato anatin'ny roa andro. Araka izay nitatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny alarany efsa. Araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ampy 20 indray ireo olona matin'ny coronavirus. Tao anatin'ny 20 miisa 30 ankilany ireo olona lavo ny valana aretina Covid-19. Tsy latsaky ny 100 isan'andro ny isan'ireo olona lavo marina fa mitondra ny valana aretina Covid-19 teto Madagasikara nanomboka ny fa 4 Martsa hatramin'ny androany. Tamin'ny fitiliana miisa 2.700 700 ireo tranga vaovao atily ny fa 1.30 Martsa 1.20 faritra valo no nahitana ireo tranga vaovao ireo izay mitsinjara toy izao. 50 ateto amin'ny faritra Analamanga, 1.30 tao Antsinanana, 4 tao Diana, 12 tao Boeny, 7 tao Matsiatrambony, 4 tao Analanjirofo, ary 2 tao Alotramangoro. Raha ny tatitra hatrany, miisa 4.0 ireo olona sitrana. Ankilany, 7.30 ireo marary izay nahitana fahasarotana, ary 1.30 ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny valina aretina mizara 3 ny toerana andraisana ireo marary ny Covid-19 eto amintsika dia ny CSB, ireo CTC ary ireo hôpitaly maro samihafa. Ankoatran'io dia hividy ao anatin'ny fotoana fohy générateur d'oxygène ny fanjakana anampiana ireo efa misy. Ireo no isan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ministra Omalion Riflore. Ny ompana misimisy kokoa amin'ny ady atao noho ny firongatry ny valina aretina coronavirus. Ny filan-kevitry ny ministra no tanterana Omaly tamin'ny alalan'ny visioconférence notaria ny filoham-pirenena. Isan'ny votoatin'ny filan-kevitry ny ministra ny fanapahan-kevitra nandraisana ireo fepetra vaovao izay apetraka manomboka izao. Volaza tamin'izany fa ny CSB no mandray ny format légère na ireo izay mahatsiaro mokoaka sy reraka ary tsy dia hitomombana tsara ny fahasalamana ka mitondra ireo sotra aretina. Ireo CTC kosa ankilany no mandray ireo format modéré, izany hoe ireo manomboka miasempotra d'oxygène. Ireo hôpitaly kosa no mandray ny forma grave, Antananarivo manokana, dia ny Etsimahamasina, ny Vilazivoira, ary ny Etsivato ao amin'ny MBC, XCO, no misy ireo centre de traitement du Covid-19, ary misa 20 ireo CSB, afaka mandray ny marary. Fa ankoatra ireo, eo amin'ny lafin'ny fampianarana, ho fisoroana ny fiparitahan'ny valana aretina, aharitra 12 andro ny fialan-tsasatry ny mpianatra ny pasika izay anomboka ny andro ny rapitso. Ny université ihany koa ankilany dia hisy ny fiamadritra ny 12 andro manomboka ny andro ny rapitso avokoa. Isan'ny nivotra tao anatin'ny filan-kevitry ny misy fa hividy ao anatin'ny fotoana fohy ny générateur d'oxygène ny fanjakana hanampiana ireo efa misy any amin'ny hôpitaly mandray zary ny Covid-19 izay. Omena fahazahoan-dalana ireo toerana fivarotana mpanafody mba ho afaka mivarotra avy hatrany ireo protocole de traitement Covid-19 ho an'ireo izay mividy izany mivantana eny amin'izy ireo. Hamafisana ihany koa ny fizarana ny CVO, averina atsangana ao anatin'ny fotoana fohy ny PNGM na ny plateforme nationale de gestion médicale. Fankoatra ny ady atao amin'ny valina aretina Covid-19 manoloana ny fiara-miasy amin'ny FMI,
mipetraka ny fahatokisan'ny mpamatsy vola raisam-pirenena any Madagasikara. Nakataovy ny filankevim-pitantanana ny tahinom-bola raisam-pirenena ny fanampiana amin'ny alalan'ny FEC mitetina 2,7 tapitrisa $. Fa mahakasika ny fananganana ny tanamasoandro, ny filankevitry ny ministra alalana ny fanafainganana, ny fotoana ahafahana manao ny tolobidy amin'ny fananganana immeuble miisa 20, ny fanaovana ny réseau de traitement ao tanamasoandro, ny fanaovana lalana ao tanamasoandro, ary ny fandrindrana ny firafitry ny tanàna vaovao. Ny votra ihany koa nandritra ity filankevitry ny ministra ity ny fanamafisana ny ady atao amin'ny alatromby. Fatao ihany koa ny fankatoavany ny filankevitra ny fananganana ny musée de l'audiovisuel etsy amin'ny ORTM Anosy. Farany nisy ihany koa ny fandanina ny volavolam-panjakana sy didim-panjakana ary ny fanendreny eo anivon'ny ministera isan-tokony nandritra ity filankevitry ny ministra Omaly ity. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fandriamatoa docteur Manitra Rakotoarivony izay tompony ndraikitra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miarabana tonga so atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny rahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Fantaniko voalohany gamana hoe aiza tsara mahakasika an'ity protocole de traitement mahakasika ny ady atao amin'ity Covid-19 eto Madagasikara ity. Resaka fitsaboana ny coronavirus no resakitsika zany. Ny coronavirus tokony ho fantatra hatramin'ny pendoanaka hatramintsika amin'ny teny zao le hoe traitement symptomatique na hoe fitsaboana an'ireo soritra aretina no ataotsika na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Dia ny protocole araka ny resaka ao zany moa zany dia misy arakaraky ny avon'ny aretina. Raha zay hita mazy raha 0 à 10 ohatra dia aiza ho aiza misy karazany eo amin'ny 4 na 5 ny fomba fitsaboana ny aretina arakaraky ny fivoarany. Ary ny tena tanjona moa dia hoe tratra dia ny meloa ny aretina iny izy ilay mora tsaboana. Aiza ho aiza mahakasika an'izay protocole de traitement anankidimy zay tsara hitonana fanampanazavana ihany ho an'ny mpijerantsika raha ny format légère makaiza izy raha ho an'ny rehefa iny izy mankany amin'ny CTC rehefa iny izy mankany amin'ny village voire ina ny tsara azo ambara mahakasika an'izay. Misy zany le ataotsika ohatra hoe nanao test izy dia positif le corona fa tsisy fisehoana aretina asymptomatique izy iny dia mitovy amin'ilay format légère ihany hitsaboana azy any atokantrano no mitsabo tena. Ilay format resahantsika hoe format légère na le hoe misy fisehoana aretina zay tsy miteraka olana eo amin'ny fiainan'ilay olona marary. Dia iny moa zany eny amin'ny tobim-pahasalamana no mahita azy dia manafatra azy ny amin'ny hoe reto ny fanafodinao raha miakatra ny hafanana dia omena ilay fanafody mampidina hafanana izy. Asa raha mivalana izy dia omena fanafody mampijanona ilay fivalana an'izay. Mikohaka izy dia tahaka izay ny fomba hitsaboana azy eto amintsika. Zany hoe io le forme légère ilay tsy misy fanahina ny amin'ilay vokatry ny ohatra hoe ny fitaran'izay aretin'izay ao anatin'ny eninandro farafabetsany dia mety tokony hiravina ny fahasalaman'ilay olona. Raha vao miditra amin'ilay forme modéré tsika na le hoe iny zany aloha le raisiny eny amin'ny tobim-pahasalamana CSB1 CSB2 reo anankiroa reo. Dia misy an'ilay anankiray forme modéré iny le raisina amina toerana anankiray ohatra hoe eny Mahamasina ohatra raisiny reny amin'ny hoe satria ilana oxygène lay izy. Ny antony dia tsotra ihany lay forme modéré resahany eto misy an'ireo lay fisehoana aretina maro samihafa saingy eo amin'ilay tany oxygène anaty rà no efa manomboka midina dia iny hoe aleo mandingana indroa mandingana toy izay latsaka anaty ady. Dia eo mahatonga antsika hoe lay forme modéré zany eny amin'ilay CTC no resana azy eny le misy an'ilay concentrateur d'oxygène. Ary ny forme grave misy an'ilay anankiray forme grave dia eo le mizara anankiroa na izy grave misy an'ilay aretina hafa miaraka amin'ny aretina mpahazo azy amin'ilay corona zany hoe mety miakatra ny tositra efa aretiny hatramin'izay mety fotoana ohatra hoe misy lay toe-batana diabetika izy reny olona reny na mbola fisehoana aretina tsotra fa fantatra fa diabetika izy na misy tosidra na ny fisehoana aretina raha hoe mafanafana fotsiny na mikohaka kely mievonevona fotsiny tonga dia any amin'ny hôpitaly ilay misy an'ilay tena oxygène sy ny fitsaboana any anatin'ny resaka réanimation no tokony isy azy. Mety hoe zahoezako hoe toko mahakasika ny hoe mahakasika an'ity araka ny vory atao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly no hoe ny protocole de traitement dia afaka manome fanafody avy hatrany zany ny eo anivon'ny pharmacie ho an'izay olona mila zany tsy atahorana ve zay sao dia hiteraka zavatra hafa indray.
ny magaga zany dia zao hatramin'izay ny olona miazakazaka eny amin'ny pharmacie ohatrany tsy nisy ny resaka fa rehefa tamin'ity ndray mandeha ty na dia zavatra nitovy ihany ary ny andehanana amin'ny pharmacie zao ny tsara pasehivina misy ilay atao hoe prise en charge à domicile lay fitsaboana any amin'ny toerana anankiray any an-trano fa misy fanazavana amin'ny finanana fanafody ary misy ny atao hoe automédication izay mihinana fanafody tsy araky ny lalàn'ilay finanana fanafody ohatra mihoatra iky raha tokony tsabo tena amin'ny lafanafody raika tokony ho 5 andro ny fotoana hinanana azy mihinana maraina sy ny ariva ka raha tsy manaraka an'izay le olona dia tsisy vara ny araka ny fitenenana ny ataontsika zany amin'izao fotoana zao na izy manontany lay amin'ilay pharmacie azadino fa nianatra momba amin'ny fanafody ry zareo afaka manome toromarika dia zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe raha fanafody zay efa fantatritsika fa ity lay tokony hovidiana eny amin'ny pharmacie afaka manontany za docteur manitra aloha dia tsy afaka nilaza anara-panafody eto amin'ny zavatra tahaka izao satria voararany lalàny zany raha ny tokony ho izy fa ozy aho hoe manatona nyren'ilay pharmacie manatona tompo-pahasalamana dia izy no manome toromarika amin'ny finanana fanafody azadino ny fanafody rehetra dia mety hiteraka loza raha tsy manaraka amin'ny fomba finanana azy eo le hoe observance ny ilazana azy ohatra hoe hoanina maraina sy ny ariva fa tsy maraina atoandro ariva misy hoe hoanina indray mandeha isaky ny maraina ihany azadino fa misy koa ny fanafody atao ambany lela fotsiny reny le mila anontaniana ny eny pharmacie na mpitsabo fa tsy hoe ny tsiraray any an-trano manao zay tiny ka ny suppositoire indray manjary atelina mety ohatranaona kosa mety hoe inona ny tokony ataon'ny olona raha ohatra ka mikohaka tokony anatony zay mihitsy manko ny olana amin'izao fotoana zao hoe raha misy sorotra retina izy mizarazara zany hevitra hoe anatina ry amin'ny CTC ve za sa anatina ry amin'ny village voire ve sa tokony anao fitiliana avy hatrany io zany tsara hitondranareo etanivon'ny ministère fahasalamam-bahoaka fanazavana ampahafantarana ihany koa ny vahoaka makasika ny tokony ataony amin'ity fianaky ny Covid-19 eto Madagasikara ity raha ny lalana tokony andehanana arany amin'ity aretiny ity efa ndresantsika tiany am-pendohana fa marina tokoa moa zany fa ao anatin'ny herinandro masintsika zao fa misy olona tokoa manatsofina fa tsy miaino ary manamaso fa tsy mahita dia zao ny zavatra ambarantsika averintsika indray raha vao misy fisehoana aretina mitovitovy amina gripa serisery mafanafana hoditra manatona tobim-pahasalamana na miantso mpitsabo efa mahazatra antsika na reny atsontsika hoe médecin de famille reny tsotra ny tanjona aleo a voatsabo mialoha ny aretina mba tsy hitarika any amin'ilay forme grave tena tongavany eto zany dia ny hoe raha vao mafanafana hoditra fotsiny aza mieritreritra aretina hafa aloha aleo tonga dia mieritreritra hoe sao de le coronavirus ity andeha anatona tobim-pahasalamana afaka manatona centre voire eny amin'ny centre voire manao fitiliana fa tonga dia mahita avy hatrany hoe ty olony ity tokony tonga dia miditra tsy amin'ny fandraisana tanana avy hatrany dia efa misy lalana ao andehanana amin'izay ary zay no tenenantsika hoe aza mijanona fotsiny any an-trano aza manao ny tenantsika hoe tsy maninona io fa lay fivoaran'ny aretina dia aingana dia aingana dikan'izany a manatona tompo-pahasalamana manatona pharmacie raha hividy fanafody mety hoe zavaiza kosa makasika ny fandraisana tanana inona mety hoe fandaminana ataon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka makasika ny fandraisana tanana raha toa ka eno tatoato fa dia feno ny toerana fandraisana zany Covid-19 zany toerana fandraisana marano marimaritra kokoa inona mety fandaminana ataon'ny au niveau ny ministère makasika an'izay voalaza foana hoe inona ny ataon'ny ministère fa azadino fa ny fitsaboana dia olona maromaro no ao ny mpitsabo ny hôpitaly ary ny olona ho tsaboana zany hoe reo le tokotelo ireo no tokony hifanaraka tsara ao anatin'ny fitsaboana aza miandro fotsiny hoe mpitsabo ministère amin'ny fahasalamana fa misy andraikitsy ny tsirairay ao anatin'io misy le CSB2 akaiky atsika marina tokoa fandraindray ary matetika rehefa tonga eny amin'ny CSB isika dia misy milaza hoe lany ny fanafody eny ny malany ny fanafody tsotra ihany be dia be ny miazakazaka eny na mbola tsy tokony azo an'ilay fanafody azy satria tonga dia manontany tahaka ny any amin'ny pharmacie tahaka ny any amin'ilay épicerie mialatsiny tonga dia ozy hoe za mila nyty fanafody ty ary zay ny olana amintsika amin'izao fotoana zao tsy ilay mpitsabo itsony no miteny hoe ty fanafody mety aminao fa ny tsirairay ny mangataka tahaka ny any amin'ny restaurant zay tsy tokony ho zay rehefa any amin'ny hôpitaly ny marary indray no mangataka hoe reto ny fanafody mety amiko dia zay mahatonga ny olana eto amintsika farany dia farany mety inona ny tokony hoe fepetra ny sazy fanasaziana ve hiaina amin'izany fanasaziana zany ve zany tsika sa inona ny tokony ataon'ny tsirairay manoloana ty fianaky ny Covid-19 eto Madagasikara ty tsy hoe sazy no andrasany lehibe mifanaiky tsika ary ny tsirairay zao nefa mahafantatra fa zao vao matahotra raha malagasy
rehefa ndresahana foana ary misy fotoana ary andresana hoe dadamanitra mba ataovy zay ampatahotra an'ireo olonireo de ozy hoe aleo izy ny atsapa fa mafy ty satria nyteny foana isika teny zao ndao iomana fa varimbariny isika ny afatra farany de ny hoe reo lay fepetra sakana de ataovy ara-dalàna na misy fanafody na tsisy fanafody na misy inona na tsisy inona ny fepetra sakana zay miankina aminao ataovy ara-dalàna fa raha voaja atsika zany manaraka ho azy ny fantaminana rehetra zay ataotsika satria natonga atsika ho sahirana am'izao fotoana zao ny tsy fanarahana an'io de amin'ny médecine indray nareo ianao dokotera de ny amin'ny médecine anay foana ny ao an-tsainao tsy mamy médecine tompoko fa milaza kosa ny amin'ny hoe mila manaraka isika na am'izao fotoana zao ary na ho fenotsika fanafody isakatokantrano azy ka tsy manaraka fepetra isika azadino fa tsisy varany zany rehetrarehetra zany isaorantsika docteur manitra Rakotoarivony tale ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eo anivy ny ministera ny fahasalamana nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampalalama avao ny tondra zay tsara ho fantatra makasika ny fiatrena ny covid-19 izay makasitraka atsika rehetra tompoko nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia mbola makasika ny coronavirus izay hatrany dia misy 720 ireo olona lavo ny valanaretina covid-19 ary mahery ny 4,000 no vao marina fa mitondra ny valanaretina eto amintsika araka ny tambanisa nonomboka ny volana janoary teo hatreto mbola États-Unis no mitana laharana voalohany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena laharana efso nanomboka ny fahasivy ny volana janoary hatramin'ny faharaiky amby telopolo ny volana martsa manodidina ny 8.7 amby telopolo isanjato ny taham-pahafatesan'ny olona nateraky ny valanaretina covid-19 raha toka 8.10 ny fitambaran'ny olona matin'ny coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny 3 volana izay. Ny fahatelopolo faharaiky amby telopolo martsa no miisa telopolo ireo olona lavo ny valanaretina coronavirus tao anatin'ny 720 ora. 9 isanjato ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Raha toka 7.9 ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina voatily tamin'ny fitiliana miisa 3.775 sy 3 alina. Tao anatin'ny volana martsa no nanomboka niakatra ambony ny tahan'ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina. Tsy latsaky ny zato isanandro araka izany ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny 17 martsa no maro indrindra ny olona voatily fa mitondra ny valanaretina coronavirus izay miisa 4.7 hita tao anatin'ny 4.20 ora. Araka ny fitambarany atotanisa navoaka ny ministera hatrany, metotaly 5.24 ireo olona sitrana somatsara izay manome ny ta 2.20 isanjato. Raha ny toedra raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, i États-Unis hatreto no mitazona ny laharana voalohany izay ahitana olona voatily fa mitondra ny valanaretina sy olona namony ainy maro indrindra. Araka ny antotanisa navoaka hatrany, miisa 2.7 sy 4 sy 4 sy 3 tapitrisa ny isan'ireo mitondra ny valanaretina ary 7 sy 2 sy 5 sy 5 ireo olona maty tao États-Unis. I Brezila kosa no mitana ny laharana faharoa izay ahitana tranga miisa 7.7 sy 4 sy 4 sy 7 sy 12 tapitrisa ary olona maty miisa 5 sy 5 sy 2 sy 3 no hita tany an-toerana. Ofisoroana ny fiparitany valanaretina covid-19 haritra 12 andro ny fialan-tsasatra ny mpianatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mandritry ny pasika izay anomboka ny zoma ho avy izao Michel Aranarjo. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa miemotra hatramin'ny 12 aprily izao ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra mandritry ny fetin'ny pasika. Izany no natao entina misoroka ny fiparian'ny valanaretina covid-19. Manomboka amin'ny 4 avril ka hatramin'ny 20 avril zany ny toam-pialan-tsasatra ny pasika ho an'ny taona 2024 ty. Zany hoe amin'ny 17 avril zany vao miditra zany ny mpianatra. Ny resina zay fepetra zay mba ahafahana ireo chef d'établissement sy ny mpianatra miomana tsara amin'ny zavatra rehetra atao indrindra manoloana ny krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara ny coronavirus sy ny sisa sy ny sisa. Rarotina amin'ity vakansy ty zany ny fanadiovana
ny établissement misy atsika indrindrandrindra fa mifamaindrana ny ranom-panafody mba ahafahana misoroka ty arety mandoza ty. Arak'izany maharitra 12 andro ny fialan-tsasatra raha toka tokony ho herinandro izany amin'ny ankapobeny. Raha ny fanadihadiana natao teo anivon'ny Cisco Tanaville, tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fanatratrarana ny programa mpampianarana izany. Ny mpampianatra isaky ny sekoly no mandray ny andraikitra isan'isany amin'ny fanarahana ny programa. Tsy dia tena mampiova be azy zany satria mitotona ao anatin'ny vacances de Pâques le 12 andro. Dia herinandro zany no somary fiamorana kely. Nefa zay herinandro zay zany hain'ny mpampianatra ihany mandamina zay maha-teknisianina zareo. Hainy foana zany mandrindra hoe zao no anamboarana ny tondrana ny kilasy. Ny tondrana ny kilasy satria herinandro zany tsinona tsy dia lava raha jerena amin'ny fotoana hijanonana fiamoran'le fidirana zany. Tsy tokony hisy fiovana be zany tsy tokony hisy fiovana be le izy. Raha ny fanazavana trany, raha toka misy tranga voamarina fa mitondra ny COVID-19 miisa 3 ao amin'ny sekoly iray dia mikatona 14 andro ny sekoly. Misy tranga 3 samihafa amin'ny kilasy samihafa dia ny établissement no mikatona mandritra ny 14 andro. Ary ireo zay voakasika tratran'izany arety mandoza coronavirus zany dia mitsabotena avy hatrany ary tsy miverina na an-tsekoly na ny mpampianatra na ny mpandrarana ny mpianatra raha tsy efa mitondra ny attestation de négativité avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana mahakasika azy. Raha tsy ivona aorian'ny fialan-tsasatry ny Pasika, ny 13 Mey no fialan-tsasatry ny Ascension ary ny 14 Mey kosa ny fialan-tsasatry ny Pentecoste. Entina manamafy ny voalaza tamin'ny filan-kevitry ny minisitra, namoaka fampahafantarana androany ny ministerin'ny fanabeazan'ny pirenena, fampahafantarana izay miantefa amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ny DREN, ny Cisco, ny ZAP ary ny talentssekoly. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-keratra amin'ny 1,10 avril. Les bouquets Canal Plus. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-keratra amin'ny 1,10 avril. Les bouquets Canal Plus. Mesitra tapany faharoan'ny vaovao isika. Feno 10 taona androany ny etsika fitaken'ny fahalalana zay no tanteran'ny monja zone sy ny antoko monument tany amin'ny faritra atsimo. 10 taona atyorina mbola tsy tratra ny tanjona hoy monja rondefo io na saina. Voalohan'ny volana aprily 1,790 voalohan'ny volana aprily 1,20 feno 10 taona katroka androany ny etsy-bahoaka no tarihiny monjanjaona sy ny antoko monument izay namoizana aina malagasy manodidina ny 3,000 tany amin'ny faritra Atsimonosy.
tolona izay nitakina ny fahalalahana fa ihany koa ny tena faleovan-tena ary saika nahitana hetsika avokoa nanerana ny nosy toy ny teto Antananarivo, Ambatondrazaka, Marivoay sy tamin'ny faritra maro hafa izay nitrangana fisamborana sy fanagadrana nataon'ny PSD tamin'izany. Fa orim-bahoaka maro lafy no nahatonga ny hetsiky ny vahoaka ny 2 Aprily 2007. Ny antony dia ny fitakiana voalohany indrindra ny famoanana an'ilay atao hoe hetra isan-dahy. Ny tsy fanajana ny zo eo amin'ny fifidianana, ny alabato. Ny alabato ange tsy androany. Fa efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany, tamin'ny andron'ny Première République, ka zay zavatra zay no nitarika tatiorina reny fifidianana tamin'ny 2020 nandraisan'ny ray aman-dreny Monjanjona Anjara, zay fatatsika teo amin'ny tantaram-pirenena ny lanjany mbola tsy tafavoaka tanteraka ny atao hoe ny ala angambantsika na mbola mbola ao anatin'ilay lalana hoe aleantsika makany amin'ny tena fampandrosoana marina sy ny hoe fisiany fahalalahana marina ara-demokratika eto Madagasikara izany. Nitarika ny krizy ny 2017 ny afara tamin'ny fialan'ny Filoha Philbert Tsirana sy ny fahataperan'ny Repoblika voalohany inetsika indra ny fanazavana hatrany. Nahafahan'ny Malagasy naneho ny safidiny ankalalahana ihany koa tamin'ny alalan'ny Latsabato taty aoriana. 50 taona aty aoriana dia mbola tsisy fiatsarany azo tsapaitana na fifidianana eto Madagasikara. Mbola vidina raha taloha moa zany halatra ankerisetra no natao dia ankehitriny mifangaro fividianana ny vahoaka zany. Ka ankehitriny zany dia mbola mila manao ezaka isika satria izany demokrasia zany dia tongotra anankiray eo amin'ilay fampandrosoana ny firenena. Raha tsy misy ny demokrasia dia tsy handroso ny firenena. Ka milaza antsika hoe 50 taona aty aoriana dia tsy mbola mahamendrika, tsy mbola fier antsika Malagasy ny zava-bitantsika amin'io resaka fifidianana io. Isy ny fampahafantarana antsara sy horonan-tsara ary famelabelara-kevitra ho an'ny daholobe ny tantara sy ny zava-nitranga ny 2 Aprily 2007 hoy ny filohany antoko monima amin'izao 50 taona aty aoriana izao. Mandray vahiny manaraka indray ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity tsy zany fandremato Matsara Herman Améliore zay filoha tale général Hercule Madagasikara miarabana tonga so ato anatin'ny fampahalalam-baovao fanontaniana napetraka aminao voaloha efa nandalo tato anatin'ny fampahalalam-baovao anao nisy ny fampifanana nataonareo avao amin'ny Hercule Madagasikara nanahoana ny akon'izay fampifanana faran'izay. Miaraba ny namana David Anlalaina, miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao izao. Ny formation farany izay natao teo dia nafinaritra satria navitrika ny mpandray anjara ary amin'izao fotoana izao dia samy ao anatin'ny ezaka amin'ny fanatrarana n'ilay tanjona tiana hokendrena eo amin'ny fampivoarana ny fiainany manokana sy ny maolona ary eo amin'ny fanatanterahana ny fananganana ny orinasa izay tian'izy ireo ho atsangana, zany hoe amin'ny fanatrarana faratampony an'ilay vina izay tiany tsiraray avy ho kendrena. Inona ary zany zavatra ho ataonareo amin'ny Hercule Madagasikara manaraka ny fiofanana zay? Hatram'izay ny Hercule Madagasikara dia nanolotra ho anareo an'ilay conférence de formation culture entrepreneuriale et développement personnel izay anofanana ny mpandray anjara mba ho tonga mpandraharaha matiany. Fa amin'ity conférence de formation ho tanterahana manaraka ity indray kosa araky ny fangatahany maro stratégie, marketing et psychologie de la vente. Inona ny tanjona sy ny tombontsoa azo amin'ny zay formation zay? Ny tanjona amin'ity stratégie, marketing et psychologie de la vente ity dia ahatonga ny mpiofana hahafehy tsara ny sehatry ny varotra. Azadino fa ny fiainana manontolo dia varotra, ny asa rehetra dia varotra, ny orinasa rehetra dia mivarotra. Misy mivarotra produit entam-barotra avy hatrany fa misy mivarotra service. Ka ny olany maro amin'izao fotoana izao dia ny tsy fandehana ny varotra, ny tsy fandehana ny tsena
ary misy miteny manao hoe tsy zaka ny fahafaha mividiny maro ny olana de tsy manam-bola ny olona be deaibe no resahana olana ao anatin'le izy fa miteny mahitsy aeto ho an'ny mpanana orinasa ho an'ny mpivarotra rehetra ho an'ny mpiantsehatra mivarotra rehetra ny fandraisanao anjara amin'ity fiofanana ity a dia afehezanao ny sehatry ny varotra izay ataonao ny voalohany amin'izany zany dia ahatonga anao hahalafo ny entam-barotrao na ny servisinao amin'ny fotoana ilanao azy a amin'ny vidiny ilanao azy a zay ny tena tanjona rovina no atao io fiofanana io a dia raha reo olona te handray anjara inona ny tokony ataony ho anareo rehetra zay miasa eo amin'ny sehatry ny varotra ho anareo rehetra zay manana orinasa azadiny fa tsy afaka hitombo ny chiffre d'affaires raha toka tsy betsaky ny client raha toka tsy betsaky ny mpanjifa ny servicenao a na ny entam-barotrao raha te handray anjara ianao dia antsoy mazava ho azy ny laharana antarby 034 20 208 12 034 20 208 12 ny dingana manaraka dia anomezana anao ny antsipriana ny daty anatanterahana ny fiofanana dia ny alarby fa 7 sy ny alakamisy fa 5 ny volana aprily izay tsahatsika izao miasaritra zao ny toejavatra mila mitombo ny chiffre d'affaires atsika indrindra fa manoloana n'izao toejavatra mitrango zao a dia tokony hiakatra ny chiffre d'affaires ny tsiraray avy a eo amin'ny sehatra asa zay ataotsika izany dia mila fahafehezanao ny sehatry ny varotra eo amin'ny asa zay ataonao ary ny amaranantsika anazy afaka alefanao ve fanentanana ho amin'ny ampitsirytsika manentana anareo zay manaraka an'izao fandaharana izao izahay ato amin'ny Elcure Madagascar mba andray anjara amin'ity formation stratégie marketing et psychologie de la vente ity dia ahitanao tombontsoa lehibe ahafahanao mampitombo ny chiffre d'affaires anao ny fahafahanao mivarotra araka izay itiavanao azy ny entam-barotrao ny servicenao amin'ny fotoana izay itiavanao ny alafo azy misy ireo zay mety varotra fiara ianao mety varotra tany sy trano ianao mety varotra piècena fiara ianao kanefa mikatso le entam-barotrao misy olana tsy any mety tsy any amin'ny mpividy mety tsy any amin'ny toedra raha hafa fa ao aminao ny lakle ny fahafahanao mivarotra rehefa anananao ny teknika rehetra izay hoentina manatanteraka an'izany koa manentana anareo mba handray anjara araka nefa fantatrareo andoavam-bola ity fiofanana ity 2 jours de formation fa 6 mois de suivi mipetraka ihany iny a amin'ity formation stratégie marketing psychologie de la vente ity ankasitrahany ianao ary ny vahiny atato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity zay makasika an'iny fa ady atao amin'ny ambony sy ireo matanjaka ny ady amin'ny kolokolo sy famitsimbola ka mila fiara-mientana unité général vaovaon'ny samifine isan'ny goavana amin'izany ady amin'ny famitsimbola eny anivon'ny banky ka atao andreatsilavo makasika ny fanambarana tranga mampiaya na ilay antsoina hoe déclaration d'opération suspecte avokoa ny 8 nyreo antota taratasy voaray tena nivon'ny samifine na ny sampana raha malagasy iadiana amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana fampirorona ny taona 2024 misy 770 ny taratasy voaray makasika izany ka ny 470 no nanaovana fanadiadiana nandritra ny 3 volana voalohany ny taona araka amin'ny 2024 misy 70 ireo antota taratasy voaray makasika io fanambarana tranga mampiaya io ka ny 70 amin'ireo no efa nanaovana fanadiadiana amin'ny alalan'ny banky avokoa ny 770 ny famotsim-bola araka ny fanasokajena vaovao napetraka nanomboka ny taona 2024 ny banky izay ametrahana fomba fiasa vaovao hoy ny tale général ny samifine marina fa manao autosaisine samifine avelan'ny lalàna an'izany misy le hoe fanambarana déclaration d'opération suspecte misy karazana asa tereny lalàna no déclaration ohatra ny banky misy ny établissement financier misy ny établissement financier non financier désigné ny casino sy ny sisa manao reny ny limite hita be dia be ny transaction tsy mandalo établissement financier na établissement non financier désigné
tonga dia vaingam-bola maleha, tonga dia ataontsika hoe inona lasa trano fotsiny le izy, délai détection zay zany ny tena fanambongeza be. Ahoana ny tiliana fa miova endrika le fananana maloto. Sarotra ny asa hoy ity tale jeneraly vaovao ity. Antony, ady amin'ny ambony ary ady amin'ny matanjaka ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola. Ady amin'ny kolikoly dia ady amin'ny matanjaka. Ady amin'ny famotsim-bola ady amin'ny tena matanjaka. Ary tsy mohona satria ny fandika-andalana rehetra eto amin'ity firenena ity mitaky famotsim-bola daholo. Zay tsy hitan'ny rafitra fampiatra-lalàna sy mpitsirika rehetrarehetra any tokony tsy fiasan'ny fina mahita azy. No tanterana androany ny famondrana asa teo amin'ny tale jeneraly ny samifinina teo aloha sy ny tale jeneraly vaovao. Ny tale jeneraly vaovao izay hitantana indray ny samifinina ao anatin'ny 4 taona araka ny voalazan'ny lalàna mifehy ity rafitra miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsinana ny fampiroroana ity. Tontolon'ny finoana kosa indray dia fotoana lehibe ho an'ny fiangonana kristiana ny alakamisy masina. Fotoana namoronan'i Jesosy Kristy ny Ekaristy ho famonjenana izao tontolo izao Gaëtan Andratsilava. Fankalazana roa lehibe no hita rehefa fotoan'ny alakamisy masina tahaka izao. Ny alakamisy masina maraina sy ny alakamisy masina hariva. Ny alakamisy masina maraina no ankalazan'ny fiangonana ny namoronana ny sakramentan'ny fahandrarana masina. Dia namoronan'i Kristy ny pretra zany laharana maheveka sy ny sisa. Nanaovana ny Eucharistie voalohany, nanaovan'i Jesosy ny lamesa voalohany. Dia tsarovana izay ny alakamisy masina maraina. Fa ny atao manokana moa dia azo atao ny mandroso an'izy io amin'ny fotoana hafa. Ohatra ny eto amin'ny diosezan'Antananarivo zao dia natao tamin'ny 7 marsa izay. Ka anavoazan'ny pretra ny fanomezan'ny toky tamin'ny nanamasinana azy. Eo ihany koa ny nanamasinana ny diloilo-masina. Fa ny alakamisy masina hariva kosa dia atsiarovana indrindrindrindra ny namoronan'i Jesosy ny Eucharistie. Takariva Jesosy no namoronan'ny Eucharistie. Dia izay no anaovana azy hoe ny alakamisy masina hariva kosa dia izay namoronan'i Jesosy ny Eucharistie izay no tsaroana. Ka araka ny fitantaran'ny masindahy ijoany azy dia ny fanasana ny tongotry ny mpianatra mialohan'ny namoronana ny Eucharistie. Fa ny evanjely sy hafa sy masindahy Paoly kosa dia mitantara mihitsy ny namoronana n'izay Eucharistie izay. Ka tsy hoe fahatsiarovana fotsiny eto no ataon'ny fiangonana fa famerenana indray izay namoronan'i Jesosy ny Eucharistie izay. Ka mifameno tsara ireo evanjely sy ny filazan'ny masindahy Paoly an'io zavatra io. Dia izay zany no tsarovana amin'izao alakamisy masina hariva izao. Nanomboka androany ny Tridium Pascal na ny 3 andro fankalazana ny Pâques, fotoana atsiarovana ny nijalian'i Jesosy Kristy, ny nahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Voalohan'ny volana aprily ny fetin'ny lainga no ahafantarany ankamaroan'ny olona io daty io. Mankalaza izany avokoa ny olona rehetra maneran-tany. Dao ary ho arahantsika inona tokoa ny tena ny avian'ny teny hoe poisson d'avril. Raha vao tonga ny datin'ny voalohan'ny volana aprily, ny amitaka, ananiany na antsoina amin'ny teny vahiny hoe blagy, ny fampiomezana amin'ny namana, ny olona kaiky, ny havana ny tonga ao an-tsaina voalohany. Ireo fihetsika ireo no anisan'ny tena mbana ao anatin'ny tontolo andro. Tsy ny ankizy fa na ny lehibe aza dia anisan'ny manamarika izany avokoa. Akoatra ny ihany sy ny laingalainga izay atao amin'ny olona, misy ihany koa ireo mametaka sarina trondro vita amin'ny taratasy ao an-damosy ny hafa. Raha ara-tantara, ho an'ny firenena Frantsay, ny voalohan'ny volana aprily Charles IX, izay mpanjakan'ny Frantsa tamin'ny taona 1940, no nandray fanapahan-kevitra mahakasika ny fanovanany tety andro. Andro nanamarika ny fanovanany calendrier julien ou calendrier grégorien, izay nataon'ny Édit de Roussillon. Nanomboka teo, ny voalohan'ny volana janoary no fiandohan'ny taona fa tsy ny 25 martsa intsony. Ny paritaka tamin'ny firenena mpivavaka ity fanovana ity tamin'ny alalan'ny Papa Grégoire XIII. Nisy ny fombafomba mizara fanomezana ankalazana ny voalohan'ny taona ny 25 martsa hatramin'ny voalohan'ny volana aprily.
Tamin'izany nisy ny fombafomba mizara fanomezana ankalazana ny voalohan'ny taona ny 20 martsa ka hatramin'ny voalohan'ny volana aprily tamin'izany ny vanim-potoanan'ny fizarana. Maro anefa ireo vahoaka ny tsy naharaka ny fiovan'ny toetrandro. Betsaka ny mankalaza ny fiandohan'ny taona ny 20 martsa nisy hatrany ireo nizara fanomezana ho an'ny olona. Entina ananianina ireo olona izay tsy naharaka ny fiovan'ny toetrandro, misy ireo olona manome fanomezana amin'ny endriny mampiomehy na antsony amin'ny teny vahiny hoe faux cadeau mba analana sy omezana ireo olona tsy maharaka ny zava-misy. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana io no lasa andron'ny lainga sy ny osika amin'ny alalan'ny ihany ny volana aprily ka niparitaka manerana izao tontolo izao. Fa maninona ny trondro no nanamarika ny volana aprily? Ny trondro no manambara fa miditra amin'ny volana aprily. Raha ny fanazavana, manodidina ny volana aprily ny fotoana fiterahan'ny trondro ka rarana ny manjono. Eo amin'ny resaka toninandro kosa, ny poisson no iafarany sy ny zodiaty. Raha eo amin'ny resaka ara-pivavahana, io ny daty manambara fa efa manakaiky ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny kareny ka tsy tokony hinana ny pino fa ny trondro ihany. Ho an'ny firenena frantsay, anisan'ny lasa fomba mampanao izy ity. Rehefa amin'ny andro tahaka izao, misy mihitsy ireo haino aman-jery no manaparitaka ny vaovao tsy marina. Zay va dia antsika maresaka iraisam-pirenena dia mitony fandripan'ny Covid-19 any Brésil. Olona mihoatra ny 9,9 no maty ny volana martsa ateo. Mbola misy vaniny kosa ny fanaovana vaksiny any amin'ny toerana fanadina. Tsy mitsaha mitombo nisan'ireo olona maty vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 any Brésil. Ny volana martsa teo mihoatra ny 9,9 ireo olona maty, ny tombo avy roeny raha ampitaina tamin'ny volana Jolay 24. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny AFP tsy mbola nisy trangana afatesana olona betsaka indrindra takizao tany Brésil. Tao anatin'ny herintaona mihoatra ny 4 hetsy ireo olona maty ny Covid-19 any Brésil. Ahina ny atratraran'ny Brésil antsasa tapitrisan'olona maty hatramin'ny volana Jolay 2022. Olona 4 isan'andro no maty tao anatin'ny herinandro miisa 4,5 hetsy ireo tranga vao marina fa mitondra ny Covid-19. Hatreto tsy mivoatra ny fanaovana ny vaksiny any an-toerana raha toka nanomboka ny volana Janoary. Izany tsy misy afa-tsy 700,000 mponina no vita vaksiny hatramin'ny androany. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soa fa tsara dao to. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao.